Nahitana taratry ny fiaraha-miasa ny Chine sy Madagasikara ny fifaninanana lahatsoratra no karakarain'ny Universitény Confucius. Haranty any Londres amin'ny volana novambra ho avy izao ny asa tanan'ireo telo voalohany tamin'ny fifaninanana fikirakirana vato sarobidy no karakarain'ny IGM. Nampahafantariny seni ireo dingana rehetra arahina rehefa hifidy ao amin'ny birao fantatsaham-bato. Arao ary ny vaovao an-tsary ny televiziona malagasy.